Eny tenako dia anisan'ireo mpanakanto nahazo kiana be dia be teto amin'ny tambazotra nandritra ny taona maromaro. Fa zany tsy nentina hoe hanajanonana ny mahira. Iaino ny tena fiainana de lay tena fiainana lay nandalovanao. Tsy mba sainao natao fa so dehibe taloha be. Aroya hoe mangala foana fotoany sainana na de tsy eo itsony ary aho mba hitarainanao. Tsy mba nanana fikasana ankoatran'ny asambatranao. Avec Mazava Solaire, profitez d'une énergie fiable, économique et indépendante. Mazava Solaire, l'énergie de votre liberté sans coupure. Alefa Saïda. Amin'ny ravantsika rehetra zay manaraka ny legacy Madagasikara ny tena koa misy Saïda. Raha ny anarako feno anaty karapanondro dia Andrianifa Anana, Razafinsalama, Ndravola, Rojdina, Dimitri. Lehibe tao Antananarivo, teraka tao Antananarivo ary avy ao Antananarivo. Raha ny souvenir tsara, nisy souvenir tsara, nisy ny ratsy nandritran'izay 12 taona niakarana tseritra zay ny fiakarako voalohany tao amin'ilay Pebambatonakanga dia efa mikatona moa amin'izao. Isan'ny hoe tena nanamarika satria daisy ireo olona akaiky ahy tamin'izany no karakara an'ilay izy de A à Z. Dia daholo nanatota ny tapakila, nanao ny doka, zany mbola tsisy kory tamin'izany hoe mandeha radio na mandeha télé fa eto amin'ny Tambazotra. Tamin'izany ny hira tsy mbola nisy nalaza be nalefa télé koa na hoe YouTube koa fa tao amin'ny SoundCloud. Dia tao ny olona nakafiany vokatra dia tonga nanotrana. Ronjato isa mahery eo no kapasité an'ilay Pebambatonakanga. Dia feno hipoka tanteraka ary nisy ary ireo zaza tsy ampy taona tsy afaka nanatrika an'io seho io fa tonga tao dia voatery. Avoaka satria izay moa no ika amin'ny fiainan'ilay toerana. Dia raha misy koa ny souvenir tsara dia ny niarahana tamin'ny Chaîne sy Denise tao amin'ny Club Haussmann tao Paris izay anisan'ny tremplin ngeza indrindra tao anatin'ny carrière d'artisteko. Artiste masculin 2021. Ohatr'izay moa tena tsefatsefa nisy hoe trophée RTG voalohany. Monsieur Saïda. Artiste voalohany. Monsieur Saïd efa nahazo ny sokajy mozika amin'ny lamina masculin izy teo ary mibata indray ny amboara goavana be artiste masculin de l'année Monsieur Saïd. Siksiky be aho faly voalohateny efa niteny efa nisaotra foana teo samerina zay efa nisorana teo aloha fa misy fiteny zay hoe rehefa atao dia tena atao atao mpitiavana raha atao milay ohatra zay le mozika. 2016 no nanisaka voalohany teto révélation enitaona zany zay tonga eto ataoko hoe tanjona anankiray kosa ny hoe artiste de l'année zany hoe nameno an'iny taona iny tsy mora iny taona iny na ho anana ho an'ny hoe ny ainako mozika na ny fiainako manokana fa ity dia motivation vaovao anohizako ny lalana efa nataoko. Misaotra be da be foana ny famille misy amin'ilay mbola ao zareo reo nisy koa tamin'ny mozika nataoko teo foana iatonitra nanao an'ny nanampy anahy teo foana iengo nanao ny feo lafika dia teo foana ny fianakaviana sy anareo mpakafy dia ny anahy dia hoe ela velona foana ny mozika malagasy. Misaotra manandratra, misaotra manome ny sehatra ary manome an'ilay aina ho an'ny mpanakanto, ho anareo zay mpanohana, ho anareo hainao manjery ny RTG mazava ho azy ny orange koa manohana. Misaotra tompoko. Kasika ny hoe firaisan-kina mpanakanto sarotra ny teny hoe mirahina be mpanakanto na hoe tsy mirahina mihitsy. Io misy an'le hoe misy ny mitovy génération, misy ny mitovitovy gadona, misy ny mitovy faritra ny aviana dia arakarak'izay koa ny hitambaran'ireo mpanakanto
Fa ny tena tokony hitambarana dia rehefa tonga eo amin'ny fitakinan'ny zo amin'ny zo mahampamorona sy ny mahampanakanto dia hita ihany aloha ireny hoe misy fotoana manana izay firaisan-kina miaraka izay ny mpanakanto malagasy. Ny lesika mbola hitako hatreto dia le mbola le tsy fahaizana miserasera sy mifanakalo hevitra angambany ao amin'ny mpanakanto izay zokiny sy ny mpanakanto zandrany. Na moa zany zao sady efa tsy zokiny tsy zandrany fa eo anelanelana angamba. Le mikasika an'le fomba hoentina manao an'ilay zavakanto misy tsy mampitovy hevitra foana. Dia tsy hifanomezana siny satria raha ho an'ny génération taty aoriana dia manana ny fomba hoentina izy ampitany an'izany kanto izany sy ny structure rehetra izay mampetipety ny azy. Ny taloha koa nanana ny azy fa ny tsara dia le mba misy hevitra hitovizana foana hoe inona aloha voalohany indrindra no amaritana an'ilay hoe kanto dia ahoana ny hitondrana an'ilay zavakanto malagasy. Satria ao anatin'ny hoe mihira sy ohatr'izany dia le kanto izay ny fototeny, izay ny zava-dehibe izay vao hoe mihira malaza sy ohatr'izany. Mila manao zavatra aloha ianao kanto ry Mateo Tia. Ny tenako dia anisan'ireo mpanakanto nahazo kiana be dia be teto amin'ny tambazotra nandritra ny taona maromaro. Fa izany tsy nentina hoe hanajanonana ny mahira. Ny hitako fotsiny hoe nisy fotoana izao nanao faingo mihitsy amin'ny moronana satria hitako hoe tsy mitondra zava-baovao fotsiny zavatra noforoniko. Tsy mitondra zavatra vaovao any zavakanto malagasy, tsy mitondra zavatra vaovao an'ireo mpankafy sy ny andro vokatra avy aty aminahy. Dia nipetraka dia mijery dia manaraka ny zava-misy amin'ny mozika malagasy fotsiny nataoko. Tamin'ny taona lasa teo, tamin'ny volana novambra ka hatramin'ny volana febroary. Efa bolana teo zany. Toy amin'ilay voalazako teo, misy fotoana tena hoe tsy henoheno intsony tsy mitovy amin'ny taloha ny fanaoko akoho na teny amin'ny tambazotra na teny amin'ny haino aman-jery. Fa iny ilay hoe miverina andoharany koa mitrandraka zavatra vaovao indray na hoe ilay zavatra efa tao aminao fa tsy mbola vita ny namoaka anazy zato isan-jato ho an'ny olona izay tena mankafy sy manjifa ny vokatra izay nomena. Dia eo koa ilay mozika. Ny mozika manko tsy hoe vitany hoe malaza dia hoe iny fa mpihira malaza sy ohatr'izany. Rehefa miresaka tsina dia kariera ny resahana. Izany hoe mila mahay mandraraha ao anatin'ilay mozika fa mihira fotsiny dia ohatr'izao fa mila mahay hoe inona ny zavatra hoentiko ahafahana mijanona ela. Fa ihany koa mahazo ny tombony rehetra izay azo alaina amin'ity fanaovana mozika ity satria fanaovana mozika dia misy an'ilay lafiny ihany koa raha-barotra. Izany hoe inona ny zavatra azoko omena raha miditra ao anatina varotra mozika dia mbola tsy nomen'ny hafa ary tsy nomeko taloha fa zava-baovao. Dia eo ilay mipetraka madinika ihany koa mijery indrindra ny mpanakanto ilay taty aoriana hitako hoe efa manana fomba vaovao zareo entina manao an'ilay izy na ny tsy mitovy tamin'ny anay tamin'ny 10 taona lasa. Tsy mitovy tamin'ireo zoky izay 20 taona lasa 30 taona lasa samy manana ny azy. Dia izao 20 sy 20 arivo dia ho anahy manokana dia miverina mianatra dia mandinika hoe ohatr'izao indray ny fomba famoaka vokatra, ohatr'izao ny mandeha tsy hoe manaraka lamody akory le izy fa mianatra mandraraha hoe izao indray ny zavatra etaetan'ny olona ao anatin'ity mozika ity, etaetan'ny tenako ihany koa. Satria rehefa manao zavatra koa, raha manao an'ity mozika ity tamin'ny voalohany dia zavatra kifena le izy. Dia izay zavatra tena kifena no omena fa tsy hoe zavatra tsy tiana akory dia omena ny olona na tsy moa zany tsy mahatapa-kevitra ihany koa. Tsy mahatapa-kevitra koa le izy dia nefa omena. Izay lasa manao tao fahatany fotsiny zany. Resaka fitafy indray fangaroaro eo ny fitafy malagasy sy ny fitafy vahiny fa iny azo miverina manao an'ilay satroka penjy izay nahafantarana tamy zany. Satria koa mafana ny andro aty dia mila manao an'iny. Araka ny lazaiko tamin'ny taona lasa volana jolay no niakarako sehatra farany. Hatreto mbola tsisy programa ny amin'izay fa ny fampisehoana kely privé no efa nataoko. Ny haiko fotsiny hoe io koa tsy miankina amiko rery nge. Fa misy koa ny mpikarakara mahita hoe ity misy concept dia azosika iarahana miasa hoe fampisehoana tahakatahaka an'izao le izy. Dia ny haiko fotsiny ny inoko fa rehefa iverina hiakatra sehatra dia zavatra iray tena goavana. Kelikely tsony. Showcase le izy zany fa tena
spectacle lehibe anankiray a de mety ho misy Saïda rery ihany koa akinona amin'ny ao ambony foana moa zany. Iaino ny tena fiainana de lay tena fiainana lay nandalovanao, tsy mba sainao natao fa sao dehibe taloha be, roya hoe mangala foana fotoany sainana na de tsy eo itsony ary aho mba hitarainanao, tsy mba nanana fikasana akoatran'ny asambatranao. Ohatra tompoko. Yeah. Eto am-pamaranana dia misaotra ny Legacy Madagasikara nanasa dia misaotra anareo ihany koa naharitra nijery an'ity antely voateatra amin'ny farany any tokantrano any. Dia ho ela velona mozika izay mampitambatra antsika. Mbola ho avy ny fotoana isian'ny sera lehibe satria ny mozika foana no niarahantsika nandritra n'izay 12 taona izay a. Dia manantena mbola ho avy ny fotoana be da be ahafahantsika miaraka mianika an'izany indray. Ampitiavana fiaina aty amin'ny misy Saïda. Misaotra tompoko.